namoaka fehi-kevitra mahakasika ny fionana notanterana tetsy amin'ny CCI fato ny FFKM androany. Tsy mbola nisy fehi-kevitra kosa ny fionan'ny senita tamin'ireo kandidata ho filoham-pirenena. Isan'ny laharan-tarobia tsy andaoam-bola ho an'ny vonjy-taitra. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao, manasana ho indray ranaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ara-politika avy hatrany no nomboantsika ny fampalalam-baovao anio, namoaka fehi-kevitra mahakasika ny fionana tao amin'ny CCI Vato, ny FFKM androany, teny amin'ny Fohibeny, teny Andohalo, teny Antoerany Fabrice Tatatsiresy. Ny eveka Otan Razanak'olona no nitondra teny namoaka ny fanambarana ary tsy tazana teto kosa ny solon-tenan'ny fiangonana Anglikana izay mbola namita iraka. Ialana tsiny Monseigneur Samir Jaune Tseto ny antony efa mamita iraka ho fanatotosana an'ity ezaka atao ity. Ny taratasin'ny Masindapoly ho an'ny Efezianina toko faha-4 andininy faharoa amby telopolo ny teny fampidirana ao anatin'ny fanambarana. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela eloko tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. No tsy aivina tao anatin'ny fanambarana ny tsy fahalavorian'ny fionana noho ny tsy fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy tomombana nefa ny fampionana noho tsy fanatrehan'ny président Marc Ravalomanana no ny sakana tsy nahafahan'ny niverina tamin'ny andro voatendry. Ilaina noho izany nisy ny fionana manaraka iarahana amin'ny lehiben'ny FFKM etsy andaniny ary ireo filoha efatra etsy ankilany. Ho fampahombiazana fampionana dia misy fandaminana atao mba azahoan'ireo filoha efatra ireo hanatrika ny dinika, ary samy mandray anjara manandrify azy ny mpivory tao atotosana izany. Niarany aiky ny rehetra fa eto Madagasikara no anaovana ny fampionana eo amin'ny fampihavanana sy ny firosoana amin'ny dinika hitadiavam-baholana. Amin'ny anaran'ny FFKM ny filoha. Zay izy tompoko. Mijanona ho tsy ambaratelo kosa ny fotoana anaovana io fampionana manaraka io. Teo am-pamaranana dia entitra ny filohan'ny FFKM ny amin'ny tsy tokony amoahana vaovao diso. Tsy ny FFKM ihany fa ny senita ihany koa dia niaona tamin'ireo kandidata ho filoham-pirenena. Tsy mbola hisy fehi-kevitra kosa ny fionan'ny senita tamin'ireo kandidata ho filoham-pirenena ireo. Mbola be ny tsy fitovian-kevitra raha ny tatitra nataon'ny kandidata vonina itsy Jean Eugène na dia naharitra ora maro aza ny fifandraisan-dahatra teny Antoerany Ilta Asinjo. Ny senita moa zany dia nilaza nanao raporo zany aminay ary nilazalaza ny olana zay menjady amin'zareo satria araka ny teny matetika hoe na tsika hanao fifidianana tsy misy communauté internationale na tsy misy na misy zany dia zavatra zay nefa iady hevitra ao dia ny ankabeazany dia ny hoe bon tsy afaka hiala amin'ny communauté internationale zany tsika. Ery zareo moa atao hoe mbola momba ny report ny daty dia tsy afaka manao zay raha tsy tonga ny zareo sisanao zany dia miaraka midinika aminay indray dia inona ny tokony atao ka izay eo zany mbola zavatra tsy dia zany hoe fanomezana soso-kevitra zany no fa tsy misy zavatra fanapahan-kevitra satria après ny inona ty izy après ny fahatongavan'ny sisanao zany misy virina zany dia zay no raha dia ary zavatra hevitra imbonanay rehetra no mikasika ny ataontsika hoe dernier délai zany dernier délai momba ny ataontsika hoe famiatrahana ny candidature ny dépôt-ny candidature ny législative dia mba vahana zany fa tsy amin'le hoe le 15 juillet dia maromaritra iraisana moa ny rehetrarehetra zany dia nanaiky an'inona ny selita na iny satria midépendre amin'izao fifidianana filoham-pirenena zao zany le izy daty ny fifidianana filoham-pirenena ny daty rehetra ka tsy afaka ho tazomina ny 15 juillet kosa ny famiatrahana ny farany ny daty farany amiatrahana ny filatsako fidina ny législative. Isan'ny adihevitra ihany koa ny mahakasika ireo kandidata efa nametra-pialana kanefa mbola mijanona eo amin'ny toerana misy azy.
Ny fizorantsika any amin'ny fifidianana no ahafahana miala amin'izao krizy lavareny eto amin'ny firenena izao. Manangana fanjakana ireo mpiasa-panjakana antanteraka izany. Ny andindiny ao anatin'ity fanadihadiana Mart Jaune ity. Manaraka toetrandro koa ny resaka politika eto Madagasikara, satria dia tanteraka rabakiteny le miovaova ataon'ny andro rinina, ary tsy mena mivadika ihany koa eo amin'izay sehatra politika izay. Ireo mpanao politika sasasasany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka ny tena mitondra ny tseranena raha atao jery ndray mitodika izay rehetra izay. Ny antony dia tsotra ihany, lava loatra ny teteza mita. Efa andingana ny an'ny fadimy taona amin'izao fotoana izao izay resaka momba ny teteza mita izay. Makaiza ny vahoaka malagasy maro anisa izay tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo ny tompony fahefana farany eo amin'ny sehatra ny fifidianana izay tokony ho hisy eto Madagasikara ary andrandray ny vahoaka malagasy izay rehetra izay. Izahay zany mpiasa-panjakana rehetra tsy hanavahana dia mitaky ny anatanterahana ho manara-penitra io lay dinika izay homany ny FFKM io, tanterahany FFKM io zany izay miatomboka amin'ireo le filoham-pirenena teo aloha sy ny ankehitriny ary mivelatra ihany koa zany ho an'ny olo-pirenena rehetra. Izahay dia mahatsapa fefalatsaka katerena lalina ny firenena ary efa potika ny asa-panjakana na any amin'ny toeram-piasana rehetra dia efa tsy misy tsony ny fitaovana ary ny vahoaka dia efa ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Noho izany tsy misy lala tokana izay hitondra amin'izany hoe fifidianana ho ekeny rehetra izany raha tsy ny fifanarahantsika malagasy. Fa raha mbola amin'izao endrika misavorovory misy eto amin'ny firenena izao no rosotsika ao anatin'io fifidianana io dia manambara izahay fa tsy hitondra vahaolana ho an'ny firenena mihitsy izany. Ka ny mpiasa-panjakana rehetra dia entanina mba hijoro andray andraikitra manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Noho izany dia isy ny fiaonam-ben'ny mpiasa-panjakana zany izay homanina tsoatsy hiatsona ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra mba hivondronana zany andraisana andraikitra amin'ny mahatompona andraikitra ny mpiasa-panjakana hivoahana amin'izao krizy zao. Mba hahafahana mitony ara-politika satria dia mijaly loatra izay vahoaka malagasy ankehitriny. Mbola ao anatin'izay toy ny hetsika nataon'ny cellule de crise izay ihany dia manao antsoavo ireo mpiasa-panjakana ho an'ireo tompon'andraikitra. Mbola fanadihadiana Mart Jaune ihany. Tsy hita intsony izay ho sarangotana amin'izao fotoana izao. Raha malala ny vidim-piainana izay tsy takatry ny fahefan'ny vahoaka intsony. Betsaka ihany koa ireo zaza madinika efa tsy tafiditra ankilasy intsony. Ny antony dia marefo dia marefo ny fidiram-bola n'ireo ray aman-drenin'izy ireo, ny fanalana izay zaza any an-tsekoly izay mba hahafahany mivelona toy ny olona rehetra amin'ny resaka sakafo andavanandro sisa. Fa raha izay resaka fampianarana dia zary latsaka ambany dia ambany amin'izao fotoana izao. Ary izay no mahatonga antsika eto Madagasikara amin'ny resaka fanabeazana izay tsy ahitana mangirana intsony satria dia manambana daholo izao fitokonana maro isan-karazany izao ankehitriny. Fefika tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana izao zavatra eferahana mahitana amin'izay zavatra efa tsy fironona tsony na ny fanantenana izay neverina mba hipoitra zany tamin'ny taona maromaro lasa latsaka ny anatin'ny tena antsana lalina mihitsy izay zavatra izay amin'izao fotoana izao ka everina fa samy tompona andraikitra daholo ny rehetrarehetra tsy misy azo hifanilehana tsony izy ity. Zay zany tsy te hitanisa intsony na ny hasina eo amin'ny asa-panjakana sy ny asan'ny mpiasa-panjakana zay efa tsy hita intsony milazana azy amin'izao fotoana izao na ny fahefa-mavidy na nahafahana miatrika ny fiainan'ny pirenena sy ny fiainana andavanandro ny mponina dia efa vahiakandro raha antsika rehetrarehetra mahita. Ka ny everina fa ny mbola manana hevitra amin'izao eto amin'ny firenena iombonan'izao dia everinay fa manana ny eloko ary vesarany eloko raha toka tsy mijoro sy miteny ary manolotra ny vahaolana. Izay manokana zany dia mahita mihitsy hoe zava-dehibe ny fijoroan'ireo ray aman-dreny mpiangonana ireo mampiavana manelanelana ikaroam-bahaolana satria tsapa fa ny olona mpiaonana misy ny sasany amin'izy ireo mibana loatra ao anatin'le tahotra na mety ho valo faty io na mety ho sanatreavany vava faharavana ka izay ny ilana le fifampiresahana ary midera
sy mampirisika hatrany ohatry ny olo-pirenena rehetra zay amin'izao fanelanelana nataony FFKM zao. Vahaolana sy tsotra ihany no afahantsika mivoaka amin'izao krizy izao dia nisehatra momba ny fifidianana ary tokony atao mazava tsara izay tety andro mpifidianana izay satria raha toka tsy afaka nanota ilay biletain tokana ny tatsy Afrika Atsimo ary dia nanazava ny filohan'ny senita Ramatoatala Beatrice fa vitantsika eto Madagasikara ny manao izay fifidianana izay. Inona no mbola sakana amin'izao fotoana izao? Iza indray no manao raha-matahora eo amin'izay fandeha ny fifidianana izay satria dia izay no lalana tokana afahantsika mivoaka amin'ity krizy lavabe diavin'ny firenena malagasy ity ankehitriny. Fa mahakasika ny fifidianana kosa indray dia nanao antsoavo an'ireo mpanao politika ny KMF Knoe androany tokony hatsatra ny fitiavan-tena mba hirisona amin'ny fifidianana. Nisy ireo sosikevitra natolotra izy ireo izay tatery ny nalisosombiny ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny fitiavan-tena n'ireo mpanao politika no fantatra izao fa sakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay nokasaina ho amin'ny 14 Jolay izao araka nambarany avy ao amin'ny KMF Knoe androany. Tsy afaka ny iona sy angina fotsiny manoloana izao toedra ra politika izao kosa izy ireo raha ny nambarany ary manolotra sosikevitra mba ahafahantsika miroso amin'ny fifidianana. Manainga ny mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena indrindra ny mpanao politika ny KMF Knoe mba iverina tsy misy fiapetra amin'ny fampiarana feno ny lalàna izay sady antoka mampitovy ny rehetra no tsy fanoherana. Ametraka ho lahara-pahamena ihany koa ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra ialana amin'izao hantsana ivariana ny firenena izao. Manentana sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny KMF Knoe mba hanamora ny fahatratrarana ireo voalaza eo ambony ireo. Fifidianana demokratika no ilaino ity komity mpanaramaso ny fifidianana ity izay sady tsy mitanila no azo antoka. Ilaina nefa ny fisian'ny fitoniana amin'ny fanatanterahana izany raha tsy misy ny fahavononana eo amin'ireo mpisehatra nefa dia tsy afaka ho tanterahana izany ho iatrany ny KMF Knoe. Eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana tonga nitsidika ny commune Ambalavao Tsieny Paris ny Praiministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ajo Andriananarivelo omaly. Foto-drafitrasa sy fitaovana ary fanampiana no natolony tamin'izany. Fanampana zavana avy hatrany. Tato anatin'ny 17 taona na komina ambonivohitra Ambalavao Tsieny Paris desambana izao no nahazo fiara lehibe anariana fako ny komina. Tonga nanolotra izany tany an-toerana omaly ny Praiministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ajo Andriananarivelo notokanana nandritra ity fotoana ity ihany koa ny ampahandalana tao an-tanàna mbola famatsim-bola ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ihany koa. Zay ny fanovana faharoty isika hoentina eto amin'ny firenena. No hoe rehefa misy volam-panjakana na inona fiaviany dia tokony ho tonga tanteraka ary tokony tafa makany amin'ny vahoaka izany vola izany. Zay raha tsy zay ny tanteraka dia isy foana tsy filaminana eto amin'ny firenena. Isy foana fikorotanana eto amin'ny firenena satria rehefa miditra ny vola vitsy no mitantana azy, vitsy no mahazo tombotsoa. Fa rehefa mivoaka ny vola, averina ilay vola, io tsy misy akisafidy hoe nareo zay nitatana ihany no mamerina ny volam-panjakana io fa isika menakavy manatrika etona ndray mamerina an'izany volam-panjakana zany raha volan'ny ramona avy any ivelany izy ary isika menakavy zao koa zany mivery vola raha ohatra vola avy eto toerana ihany kanefa tsy tonga ny amin'ny tokony lana azy. Noresahany ben'ny tanàna sy ny lehibe ny faritra matsiatra ambony ihany koa ny fitarainana noho ny tsy fandriampahalemana izay mampikaikaika ny faritra iny. Mampatsiahy ny lehibe ny faritra fa efa nisy ny fotoana nanoloran'ny Praiministra lefitra tanàna ny faritra ho fanarenana izany fandriampahalemana izany teto amin'ny faritra tamin'ny famatsim-bola mitetina 7 tapitrisa ariary. Namafisin'ny Praiministra lefitra ajo Andriananarivelo fa tsy misy fampandrosoana azo atao ao anatin'ny tsy fandriampahalemana. Fa ho atsaraina kosa ny fandraisana an-tanan'ireo vonjy-taitra eto amintsika fiara miasa amin'ny avian'ny La Réunion fanadihadiana hoentin'ny Ilta Asinjo. Batsy le fanafody générique dia hoe paracétamol zany oloda hoe anao zavatra lafo, zavatra mora takatry marary moramora. Zay no fandehan'ilay protocole.
Amin'ny faran'ity taon'ity farafahaelany dia ho tafapetraka ny laharana maitso ahafahan'ny rehetra mahazo torohevitra mikasika ny voina na tranga izay mety misehoka hidirana eny amin'ny sampana vonjitaitra. Ao anatin'izany mba hisorohana ny fiombon'ny fahavoazana mandritra ny fitaterana ny marary any amin'ny hopitaly dia hisy olona manokana nahazo fiofanana momba ny vonjitaitra pihana mpitsabo hanoro ireo fihetsika tokony atao sy ny toeram-pitsaboana tokony ale. Ny resaka fandaminana moa no tena hifatohan'ny fanampiana avy amin'ny CHU La Réunion ao anatin'izany. Tanterahina etsy amin'ny motel Lanosy mandritra ny 2 andro ny fiaonan'ireo mpitsabo miandraikitra ny vonjitaitra ao amin'ny tany miteny frantsay eto anivon'ny ranomasimbe indianina. Lafim-baovao hafa kosa indray, androano nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ireo karazana lubrifiant vaovao atolotry ny galana tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Ipisakorondrano mitatitra ny mahakasika izay idinandre mampiatona. 12 taona nisina ny galana izay fantatry ny besin'ny maro amin'ny famatsiana solika. Tamin'ity indray mitoraka ity indray no ny fahatsapana fa mila zava-baovao ireo mpanjifa indrindra amin'ny resaka kalitao dia nitady ireo fomba rehetra maliny izay etaeta ny mpanjifa izay ny galana tamin'ny famoahana ity karazana menaka fanaovana vidange vaovao antsoina hoe gel lubrifiant ity. Nisy étude zany fanadiadina nataonay fanontaniana ny vahoaka na teny amin'ny station io na amin'ny entreprise io manerana nisy échantillonnage natao mihitsy zany eran'ny firenena dia hita fa miintéressé amin'ny olona zany manana an'le mahazo koa ao anatin'le ataontsika hoe le tolotra mba hoe misy menaka vaovao amin'le marika anay ary vonona le olona zany ny akabeazan'le olona zay nanaovana an'le enquête nanaovana an'le étude zany hoe vonona mihitsy no anandrana sy ampiasa ny menaka io raha ohatra le menaka ka ao tsara zany hoe eo amin'ny resaka hoe ny qualité an'izany sy ny performance zany hoe tena mavita an'izay tokony atao rehetra izy zany amin'ny maha lubrifiant zany ny fampiasana azy amin'ny tomobile rehetra zany. Misy karazany 10 misy ity dia ny SAE 40, ny 15W 40 ho an'ny moteur diesel, ny 20W 50 kosa ho an'ny moteur mandeha lasantsy, ao ihany koa ny 5W 40 ilay menaka tena avolenta, mety ho an'ireo karazana moteur rehetra. Tsy diso anjara ihany koa ireo motoscooter satria dia misy ilay G-T menaka 2 temps natokana ho azy ireny. Azo antoka tanteraka ihany koa ity karazana menaka mitondra ny anarany galana ity, noho izay efa nandalo ireo karazana andrana rehetra kenin'izao tontolo izao. Teny amin'ireo tompam-pamatsiana solika galana rehetra moa iny vokatra vaovao iny saingy mbola azo jifaina hatrany ireo vokatra engine izay efa nahafantarana ny galana hatramin'izay. Ireo vaovao eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa no amarana antsika ity fampalalam-baovao ity. Nitsidika ny lapan-tanàna ireo delegasion ny Afrobasket U16 androany notarin'ny filohan'ny federasiona malagasy amin'ny basket fisaorana ny komina Antananarivo noho ny fiara-miasa amin'ny fanatanterana ny lalao Afrobasket moa izany teo ny foto-drafitrasa teo ihany koa ny fanampiana tamin'ny lafiny maro samihafa fanadidina teo amin'ny sary ny dinandre mampiatona. Ufamezam-boninahitra ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny komina Antananarivo sy ny Afrobasket U16 dia tonga nitsidika ny lapan-tanàna Antananarivo ireo ekipa avy amin'ny firenena 9 miaraka amin'ny Madagasikara ao anatin'ity lalao ity androany. Misy ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miombona antoka amin'ny Fédération Malagasy ny basketball dia fanohizana izay fiaraha-miasa izay ihany koa fa indrindrindrindra amin'ny hoe tanàna mandray anazy ary fanao zany raha zao tontolo zao dia izay ny nandraisana an'ireo délégation rehetrarehetra zany fanomezam-boninahitra. Azo lazaina fa tsy manamaivana ny tanjaky ny malagasy ihany koa ireo mpifanandrina amintsika amin'ny ankapobeny. Ce que j'ai constaté au niveau des joueurs malgaches, c'est qu'il y a déjà un fond de jeu. Donc ça, c'est très important. On ne joue pas n'importe comment. On joue avec une certaine discipline sur le terrain. Et puis la précision est devenue plus importante. Et je crois aussi la vitesse et un peu la taille. Avant, les joueurs étaient de très petite taille. Maintenant, on constate des joueurs un peu plus grands. Mais comme vous le savez très bien, pour avoir une bonne équipe de basket, il faut avoir des joueurs grands de taille. Hoenjana ny lalao nateo aza ny fanomanana efa natao velim-panantenana nefa ny ao anivon'ny federasiona raha ho an'ny lalao hiatrehana ny ekipa ny Repoblika Demokratika ny Congo Rapitso. Le izy aloha injakezany any satria rovolana mahery-keleo ny fanomananay na izany na tsy zany ary moa niarahana tamin'le expert espagnol ale dia azo lazaina hoe tsara le fanomanantsika zany azo resena tsara le Repoblika Demokratika ny Congo anatena ny demi-finale zay ao amin'ny demi-finale zany ny hitako enjakenjana ihany satria raha afaka tsika dia manao amin'ny Egypte.
Eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray dia fantatra fa atao eto Madagasikara ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika na ny CAN 2013 ho an'ny vondrona A ny 10 ka hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao mitaditra ny mahakasika izay Marjona. Isika eto Madagasikara no mandray ny CAN 2013 amin'ny taranja baolina lavalava izay ho totosaina amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 volana Jolay ho avy izao etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Amin'ny akapobeany dia efa azo lazaina fa milamina ny fandraisantsika izay lalao izay. Raha ny fanazavana teny anivon'ny federasiona malagasy ny tontolon'ny baolina lavalava dia efa mipetraka avokoa ny rindran-damina rehetra ary fantatra fa amin'ny farany herinandro io no tonga eto Madagasikara ny ekipan'ny Ongada, Kenya ary Zimbabwe. Raha ny fandaram-potoana dia i Kenya ikatroka amin'ny Ongada ary Zimbabwe kosa ifandonina amin'ny 15 Maquis de Madagasikara. Taon'io zany dia mazava ho azy fa anisan'ny fandraisana fepetraka koa zany mba tsy isiany fibosesehana sy ny fifanjevona zany dia natao aloha ny fivarotana ny be akoatran'ny hoe varotana melony be dia fa fantatsika rehetrarehetra fa ampiasa zany ny federasiona lay be elektronika miaraka amin'ny code barre zany ka voalohany indrindra aloha zany tsy hisy tsony zany ny resaka hoe osoka zany na faux fa raha mitondra faux moa zany dia fa mazava ho azy fa tsy ho tafiditra satria tsy eken'ilay contrôle elektronika zany ilay faux hoentina dia tsy tsara ny mividy be afa-tsy any amin'ny toerana voatokana ihany misy anankiefatra eo izy. Ny faharoa manarak'izay dia samy kajy ny beany ny olona tsirairay izay nahazo ny be kajiana mba tsy ho rovitra, mba tsy ho lena, mba tsy hisy angalatra. Ny manarak'izay dia tsara koa ny be raha ohatra ka tsy hanandrana ny andika na amerina ireny satria tena tsy ho tafiditra mihitsy izy. Ary ny farany dia apresiana mba hividy ny be meloa mba azo ny fihenam-bidy. Raha enina arivo iray ohatra ny gradin raha mividy melohan'ny match sika dia 10 arivo izy. Tandro ny filaminana marobe ihany koa no fantatra fa andamina ny eny amin'isan'ny vavady izay natokana ho fidirana ao amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Eo ihany koa ny resaka momba ny fifamoivoizana ary ny fitandrona ny rehetra mba tsy isiany ny korotana tamin'ny fandraisantsika ny ekanina farany teo. Tsara mampafantatra fa tosika lehibe ho an'ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava ny fahatongavantsika marobe eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny 10 volana Jolay avy izao andro alarobia io. Tapitra hatreo iny fampahalalam-baovao iny isaoranao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Tanabote 67 hectara atsimo sy ny Quadneuf Ampefilo. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao amin'ny raha bitso tahaka izao. Veloma tompoko.